Famorongatra ny fanafiana eny amin'ny fatra rehetra amin'izao fotoana izao fa sy voafetra intsongy no ny fampiasana lelavola no isan'ny mahatonga izay fanafiana sy vonolona izay ho iatraniny avy eo anivon'ny ministeran'ny paositra. Azo ialana nefa ny fampiasana lelavola notokanan'ny ministry ny paositra androany ny birao ny paositra eto sy alasora niaraka tamin'ny ben'ny tanàna eny an-toerana. Rahantsika tahaka izao ary ny fanazavana. Ny tanjona anankiray ary ny tombontsoa anankiray azotsika amin'ity paositra monety dia ny fampihenana ny resaka insécurité eto Madagasikara eto. Satria be loatra le fanafihana eto sy eroa, fanafihana taxi brosy eny an-dalana, fanafihana tobin-dasansy, fanafihana mpivarotra, fanafihana tokantrano, fanendahana eny an-dalambe, insécurité amin'ny endriny maro samihafa. Ka amin'ity paositra monety zany dia fomba anankiray hoantsika ampihenana izany satria amin'izay fotoana izay ihena le fikirakirana lelavola. Zany hoe tsy hisy olona hitondra lelavola intsony zany na any paosiny na any mpivarotra na any anaty fiara taxi brosy mandeha eny an-dalambe eny. Zany hoe ihena le fomba hoe inona moa no mahatonga le olona hoe andeha hanafika satria fantany hoe misy lelavola be ao anaty tomobile io, fantany hoe misy lelavola be atao anatin'ity fivarotana-ty satria fantany hoe misy vola be atao anatin'ny tokantrano-ty, fantany hoe mitondra vola be iny olona iny an-dalana iny.